Ny fiangonana dia an Jesosy Kristy amin'Andriamanitra ity fiangonana ity, notamment ny diplomatie zany izay ialantsika manompo, izay ialantsika ihany koa mifaly, izay ialantsika ihany koa mitera ny tompo Jesosy. Ary zamantaray no efa novizina tamin'ity fiangonana ity dia ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, ny famakina ny baiboly, ary fafaka ihany koa amin'ny firosoana ara-panahy izay efa novizina ny pasteur Alivo, notamment teto amin'ity fiangonana ity. Ka dia tena sy laza ny voninahitra ho an'Andriamanitra Andriany ary fiatanam-po ho antsika rehetra tsirairay ao an' Jesosy Kristy. Sainga manoteny tolotra ny komity ny fiangonana ho antsika rehetra. Dia omeko ny pasteur ny fitenenana. Manasantsika mivavaka. Andriamanitra Raneo midera sy mankalaza anao zay satria mifaly nandritra zao fotoana androany izao. Fotoana fonjany fifaliana zany dia tsy mampanay fa tsy maintsy misy kely foana mety mampalay mpananao masina dia fonana aminao zany tompo. Raha mikianavo zay androsoan'ny fiainam-pakatoavana, indrindra ny fifandraisanay isan'ny zanakao tok'izao tany mandalo izao. Koa sotranao zay satria meno ireo mpampivavy maro mikarakara sakafo reny, ianao ny tsy ho zavatra ary nahatotosa izao fitim-piangonana izao. Fotoana firavavona kanefa fotoana ihany koa anehoana ny mampiralasy telada sy mpiravavy mitombo. Misaotra tompo aho matantsony vavolombelona izay tamin'ny lalana izay rehetra natao teto. Raha isareketo izahay dia mipasoavan' Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fampazana masina ombanay tsirairay. Amen. Sudah sekian.